manao retour à la case départ tsika ohatrany hoe miverina any amin'ny teboka voalohany indray sika amin'izao fotoana izao raha ity resaka ataotsika nga zany hoe fanindrena ny prime ministre ity ny fototry olana io anefany ary avy hatrany angamba ny tena marina dia hoe ny vahaolana nefany ao anatiny io resaka io dia ny lalampanorenana ary ny lalampanorenana ireriany ny lalampanorenana izay efa mamaritra mazava izao ny fomba fanindrenana lay prime ministre lehibe ny gouvernement ary tsy misy adevitra tsy misy hoe misouffrir ambiguïté io ka hoe mila indray ataontsika hoe interprétation akoatran'izay efa mazava sy vakina fotsiny ao anatin'io lalampanorenana io hoe ny vondrona ny antokona ny vondrona antoko maro anisa eny anivy ny antenimieram-pirenena no manendry ny manolotra ny prime ministre izay tendreny ny filohan'ny repoblika zay ny voalaza ny andininy fa efatra amby dimapolo fa io andininy fa efatra amby dimapolo io ny fototr'olana ao anatiny dia ilay hoe parti ou groupe de parti majoritaire eny anivy ny assemblée nationale le hoe parti ou groupe de parti antokona vondrona antoko maro anisa eny anivy ny antenimieram-pirenena zany no tsy mazava dia zay le teniniko anareo tany am-piandohana hoe tora amendray ny tena hoe 20% ange nisan'ny solombavambahoaka nanolotra anarana ho tendreny ny filohan'ny repoblika ao prime ministre teny Ambotsiroitra omaly na 100 azy na 10% azy na raiky amby 10% na solombavambahoaka 200 amby 10% azy zany hoe zavatra impossible no nanolotra an'izay rehefa tsy parti ou groupe de parti majoritaire dia tsy manaraka ny lalampanorenana izay zany hoe le antokona le vondrona antoko misy an'le député ka mitambatra zany manao karazana alliance eo anivony antenimieram-pirenena eo no azontsika lazaina zany hoe esprit nitondrany ny législateur na ny mpanao lalàna anio andininy fa efatra amby dimapolo ny lalampanorenana io tsy hoe nombre de député ka hoe 20% dia majoritaire satria mihoatra ny 10 isanjato mihoatra ny 10% zany mihoatra ny 570 tsy zay akory tompovazo tompokalano atao hoe majoritaire hoe nombre an'le député hoe isan'ny député mitaha amin'ny député rehetrarehetra ny anivony antenimieram-pirenena fa le izy tsy hoe le député majoritaire à l'assemblée nationale raha zay no izy dia mitombona le 20% aza torpillena na sotsotomona am'izay mahapeto io lalampanorenana io fa efa miara-mahitsy tsika fa tao anatin'ny heritaona nihodikodina fotsiny teo tsika vokatry ny tsy fanajana n'izay lalampanorenana izay dia andeha anary heritaona vaovao indray ve le izy hoe antokona vondrona antoko maro anisa fa ny fototry le olana ngery mpiaino ajainy ary fototry le olana fa tonga dia vahaolana ihany koa dia ny andininy fa 270 ao anatin'ny lalampanorenana ihany no mamaritra azy ny andininy fa 270 izay mivaky tahaka an'izao ary tonga dia vao mamaky azy ianao dia hoe io nge ny solution la seule et l'unique solution amin'izao manomboka adevitra izao indray dia io andininy fa 270 io. Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Zany hoe mandritra ny fihepitoam-piasana ozy ny solombavambahoaka iray mba tsy ahafahana manongana azy eo anivony antenimieram-pirenena sous peine de déchéance dia tsy afaka miova vondrona antoko ka miditra any amina vondrona antoko anankiray hafa akoatran'izay nahalany azy ny dikan'izay raha vao nivadika niala tamin'ny vondrona antoko nahalany azy le député dia tokony efa nanaovana n'izay déchéance izay zany hoe mazava be autre que celui au nom duquel il s'est fait élire tsy mahazo miditra amina antoko hafa akoatran'ny antoko nahalany azy ny député inona ny tiantsika ambara ao anatin'izay mazava nge zany io article 72 io fa resaka tany amin'ny fifidianana no haingany le hoe parti ou groupe de parti majoritaire tany amina fifidianana io voalazany io hoe akoatran'le nahalany azy dikan'izay vondrona antoko politika nahalany anao ny resahana ary vondrona antoko politika niainga tany amin'ny fifidianana zany
no mamaritra an'leo parti ou groupe de parti majoritaire. Mbola miampy an'izao ara ny alinéa ambanimbany ao anatin'io article 72 ny constitution io. La déchéance d'un député peut également être prononcée par la HCC s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Noir sur blanc dans la constitution, ny déchéance ozy na ny fanonganana ny solombavambahoaka anankiray dia azo ny fitsarana avim-bola ampandrenana ambara raha ohatra ka mivona na miala mizotra farita ny vondrona parlementaire ny député anankiray. Tia ny vondrona parlementaire antsoina hoe mapara. Izay député rehetra lany tao anatin'io mapara io dia tsy mahazo mivadika groupe parlementaire. Zay ny voalazan'le teny frantsay voalohany ao anatin'ny andininy faharoa amby fitopolo mivakiko anareo. Ary le andininy faharoa amby fitopolo ery ambanimbany alinéa ambanimbany dia zao indray ny voalazany hoe raha misy indray ao anatin'io groupe parlementaire antsoina hoe mapara io ka tsy manaraka ny zotra ligne de conduite, zotra farita ny vondrona parlementaire dia tokony ahongana ihany koa izy. Zany hoe raha ataoko amin'ny fomba mivantana be ry maharantsant de deux zany mahita hoe mapara 2 mapara 3 déchéance ny sahaza azy. Zay hoe le nanolo azy zany ny titsika teneniny. Ary reo le miteny ohatrandry Nicolas Randrenasolo hoe ny député Katy ny député Vololona ho any amin'ny 6e arrondissement reny zany raha ny lalampanorenana ny vakina dia efa déchéance ny sahazan'ireny olo ireny miongana tsy solombavambahoaka. Zay ny sahazan'ireny olo ireny, tsy misy adevitra hafa. Fa ny antony natonga ny andiny faharoa amby fitopolo dia mba hisorohana an'izao adevitra mikasika ny hoe fanendrena prime ministre izao indrindra, mba hisorohana an'le hoe géométrie variable ny teneniko anareo tany am-piandohana hoe miovaova makatsy dia miovaova makatsy. Tokony hoe mazava zany hatrany am-piandohana ka hatramin'ny fiafarany législature anankiray ny rapport de force eo anivony anteminy era-pirenena eo. Zany ve le retsy dia efa tamin'ny heritaona ohatran'izao ny adevitra an'izany dia zao tsika mbola miadevitra amin'izany noho ny adsoan'le mpitondra. Ary noho ilay mpitondra tsy maka-lesona tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny heritaona. Io tsy fanajana ny article 54 io nampidona mirindrina n'le gouvernement Cool Roger na voatery na metra-pialana azy. Na tiana na tsy tiana ny fametra-pialan'ny Cool Roger no terena sy ny piloteny avy any Ambotsirohitra. Dia efa fanekena hoe diso zany le lalana nale. Dia efa diso ve ny lalana nale, zay le niteneniko anareo omaly. Raha mba diso indray mandeha dia hoe l'erreur est humaine. Ny fahadisoana anankiray dia maha-olombelona tsy maintsy manao fahadisoana eny on peut pardonner. Fa raha fahadisoana faharoa dia efa amarsia hoy aho taminareo omaly. Zany hoe fahadisoana tsy azo avela intsony. Raha ianao zany mpitondra fanjakana manao fahadisoana voalohany dia bon ok eny are nous avons antony zao période de grâce sy ny sisa moa zany tamin'ny fanendrena amin'ny prime ministre reny dia hoe eny are mbola anatin'le 100 andro sy ny sisa dia période de grâce. Ok tsy maninona mahazo fahadisoana sy ny sisa. Fa raha mbola heritaona aorianan'izay tsisy période de grâce tony. Heritaona aorianan'izay efa manao même erreur ianao, manao fahadisoana mitovy amin'le tany aloha ianao, tsy pardonnable intsony zany. Ary ny tena loza dia hoe tsy mandray lesony. Matotsika midona mirindrina ohatran'izao ary voatery manala an'le prime ministre indray heritaona ty aoriana ny adevitra mikasika n'io article 54 io dia tsy naompy zany izy dia mbola izirizinena iory Henri Rabanjaka dia mbola mijustifie an'le député sy 20% any tsy miala ny esprit en constitution io fa député 20% zany inge fa maro anisa eny anivony anteminy mais non le député 20% tsy nombre ny resahana, tsy nombre na député fa parti ou groupe de parti. Inona hoany tsy mazava ao anatin'le andininy faefatra amby dimapolo lalampanorenany dia zao ary tsika tsy miteny hoe ireusira na iaboutir ny démarche zay ho ataony reto plateforme vaovao nitsangany reny. Fa zay ara le niteneniko rapport de force ary io zany miainge iza ndray ary zany zao matanjaka retsy misy mitonona fa député misy mitonona zany retsy fa député 20% dikan'izay zany 3 sisa ny ambiny eo anivony anteminy era-pirenena dia inge zany dia efa mazava azy fa nigonflenao le chiffre hoe 20% ny antony dia zao le mapara zay sura fa tsy andeha anaraka an'le le inona moa izy teo ry zareo le nandeha nanatitra nyty le anarana tamin'ny omaly dia 30. Reo zany le 30 amin'le 7 zany le hoe sura fa tsy mivadika mihitsy fa nijanona loyal tamin'le hoe mapara tany am-piandohana tamin'ny andro rajoelina 30 reo araka ny voalaza ny solombavambahoaka ny boriboritany faharoa ny resaka tamintsika teto fotoana vitsivitsy lasa izay 30 zareo reo dia zay zany ny mapara dia apitsika ny VPM MMM zay miisa 400 ny député ny VPM MMM dia apitsika ny arakisika manana anaky 5
dia apitsika neny antoko maintso manana anankiray, neny Jean-Louis Robinson manana anankiray. Apitsika andreo Lenjanina mbola loyal tamin'ny John Randriarymalala na ny GPS zany. Tamin'ny teto i député John Randriarymalala de niteny eo amin'ny 6 eo zay mbola nijanona tao anatin'le GPS zany. De apitsika an'le 6 enimpolo de mbola miampy moaraka ny fanazavana zany hoe misy hoe patrama ihany koa. Patrama tadidinareo tsara zay natsangana ihany koa zay patrama izay niaraka tamin'ny fananganana ny fametrahana ny Cool Roger tamin'izany fotoana izany. Tsy fantatro moa exactement firy nisan'io solombavambahoaka ao anatin'le hoe patrama zany ka mirahina amin'ireo olondreo. Fa reo zany tena groupe de parti mihitsy hoe mapara VPMMM miarakisika maintso ARD niavana ary ny GPS. Tena groupe de parti mihitsy zany reo resantsika ireo zay miconstitué groupe parlementaire. Raha izay fotsiny aza zany tsy fantatro nisan'le patrama zany tsy apitsika fa raha le teo aloha fatatsika fotsiny ary nisany efa misy enimpolo. De aiza zany le 7 teny amin'ny anteminy teny amin'ny nitononona fa hoe nanolotra an'le anaranao maly nefa le enimpolo zany ampinao an'le 7 efa lasa azafady 7 ampina enimpolo 178 zany ny député ao anivony anty amin'ny hira-pirenena zany hoe misy chiffre mandainga eo zany, misy chiffre gonflenao zany de izay débat rehetra rehetra hoe mampitombo chiffre niatsy milaza fa manana zao, niatsy milaza fa manana zao, tiany groupe de parti majoritaire, tiany groupe de parti tsy majoritaire, zay débat rehetra rehetra izay fa il y a un an de cela no nataotsika. De tsy menatra ve le fitondram-panjakana hoe ao anatin'ny herintaona zany de mamerivery vahoaka mandrebireby vahoaka eo de ao anatin'ny herintaona de miverina amin'izany débat zany ihany. Inimaginable mihitsy, tsy azo ny saina ny eritreretina mihitsy ny zany trangan-javatra izany hoe fa inona kay ny tiana atao ary inona ny tiana tongavana eto amin'ity firenena ity. Nefa nge de tsotra sady mora ho andry maharanty Jean de Dieu zay mahagagatsika ary zay le niteneniko anareo teo. Ny tena mba juriste mipopoka mba hoe bevate manam-pahaizana sy ny sisa de manaiky manao complicité na violation flagrante analala-panorenana tahaka an'io resaka hoe mandat impératif io zay mariana tsara fa ny mpandimby an'ny maharanty Jean de Dieu de efa nasainy ny intégré an'le HVM zay tsy ny existe tany anatina fifidianana, tsy nisy tany anatina fifidianana zany HVM izany. Tsy nisy hoe za de nilatsaka député tamin'ny anaran'ny HVM. Any aloha zany de efa débat mipetraka hoe tany ange de efa nisona zava le velehitena le finiavana anitsakitsaka n'ilay lalam-panorenany. Tany ange de efa hita mazava le izy. De nititsika ambara ao anatin'izay de hoe raha misy aiza moa ny anjary le raha misy olona zay magistrat ny eritreretinao fa tokony azy mba ampanaja an'izany lalam-pandrenana zany amin'ny mampitsara azy izy indray mamerariny ary mampirisika ny fanitsahana le lalam-pandrenana. Voalohany de efa nivadika hoe mapara 2 mapara 3 zay fantatra tsara fa en contradiction manifeste amin'le 270 ny lalam-pandrenana zany hoe tena mandika lalam-pandrenana mihitsy mapara 2 mapara 3 et j'en passe. Mandika lalam-pandrenana zany nefa de mijoro mihitsy maharanty Jean de Dieu izy no mitarika an'izany de gaga ny tena hoe aiza verangako juriste manam-pahaizana eto amin'ny firenena raha masa mamadika an'ilay lalam-pandrenana tahaka zany noho niny noho ny tombontsoa ny famadihana palitao noho ny tsy fananana n'izany etika politika izany. De inona zany zao de rapitso sy afaka pitso nefa zany raha ohatra ka hoe bon rapport de force ny resahana ny zavatra azo ambara kosa aloha de matanjaka ny rapport de force Ihajo Andrenanarivelo, Andry Rajoelina, Iarakisika, Sara Georges Rabearso, Jean-Louis Robinson, John Randriarymalala, matanjaka izay groupe de parti zay mitaha amin'ilay anankiray etsankilana iza moa zany fa mouvance Ravalomanana nge zany sisa sy ny indépendant bon point d'interrogation ny indépendant aza tokony tsy manana voix au chapitre raha ny voalaza ny lalam-pandrenana io natao hoe ny HVM sy ny mouvance Ravalomanana zany ny tena etsakilana. De nititsika ambara ao anatin'izay adefitra resantsika izay nge de hoe parti politique ny resahana fa za tsy miresaka nombre de député parti politique ny resahako na groupe de parti politique majoritaire eo anivony anteminy era-pirenena dikan'izay tsy tafiditra ny indépendant zay tsy matoa izy zay mihitsy voalaza ny lalam-panorenana matoa izy indépendant zany izy zany tsy manana fironana politika de mijanona amin'izay. De raha ohatra le rapport de force ary hoa zany no resahana
de raha pitsavakapitso zany miabotira zany ny démarche an'le plateforme anankiray zay anaova landresaka ampanao gazety eo amin'ny Carlton rehefa avy eo amin'ny titolakandro ity de lasa ndray zany marantre de andeha hivadika makany ray satria andray no mety misy ny prime ministre ahafahana mitady toerana ao anaty gouvernement zavatra fantatra ne de hoe mitady no nikajikajy ny fitadiava-toerana ao anaty gouvernement ny mahatonga an'le fanaovana le mapart 1 mapart 2 sy ny sisy tsy misy hoe tombontsoana vahoaka zany satria ny tombontsoana vahoaka de ny fiarovana de ny fanajana lalam-panorenana ary re mpanao politika tokony hiary tahaka ny anak'Andriamaso an'le lalam-panorenana fa mazava ho azy fa ny tombontsoa manokana hitadiavany sezany mahatonga azy mivadika tsy mivadika roa manahaka an'io de tsy menatra de marantre de deux zany de fa nitondron'olona molotra sy nitondron'olona tanana hoe nampandika lalàna satria zany lay deuxième listeny zany tam'izany fotoana izany le mpandimby azy zany tam'izany fotoana izany tamin'izy ny latsaka solombavam-bahoaka Marcel Leongbelo de efa nivadiany satria Marcel Leongbelo zany de voalaza fa hoe pro Rajoelina de nivadiany de nalony nanendran'le olona taty amin'ny fahatelo zay tena mandika ny lalam-pandrenana fa ny HCC moa mazava ho azy manipulable merci mialatsiny amin'ny fitenena fa azo atao an'izay tiana atao io rehefa miteny mpitondra hoe te atao mipasy fa ty aza atao mipasy fa ty pro Rajoelina de victime zay nge Marcel Leongbelo de lay solombavam-bahoaka tafiditra am'izao fotoana izao le hoe ny solo marantre de deux rehefa lasa ministre izy Razaha Tondraha zay ny anarany izy io nalefa zany iservirany le cause-ny famadiana palitao zay mihitsy manko le cause-ny le traîtrise eo amin'ny lafiny politika any amin'ny HVM any zany io fa nanomboka tany de fa tsy nanana scrupule sy état d'âme zany marantre de deux zany nandika lalàna de zao amin'ny fotsy miankatra de satria ve hoe misakokinena manina moa zany misolelaka zany amin'le vondrona nytoky eo amin'ny fitondrany de mietritra ve ho tafajanona ao anaty gouvernement nefa efa hitan'ny olona zany fomba fanaonao fa traîtrise politique zany ianao mba mot d'ordre anao eo amin'ny fanaovana politique de zany hoe le olona ao anaty fitondrana am'izao fotoana zao de mahafantatra fa raha marefirefy izy de tsy hiaraka amintsony ianao izy milaza fa anana loyauté am'izany fitondrana zany marantre de deux raha me faible le fitondrana raha pitso afaka pitso makany am'izay matanjaka indray izy zay foana ny fomba fanaovan'le olona politika tsy niova ngehatra am'izay de mbola zay foana de izao ndray zany de miverina indray zay débat zay de ohatran'izay ihany koa ny tena mba choquant na tafitohina tamin'ny fihetsika virapara mamonjy soa gaga ny tena dray fanambarana be mipopoka ao anaty gazety mihitsy ny tena izy sy Hery Rajaonarimampianina ny tena miara-misaika de mifanohana trantsika monsieur le président Hery Rajaonarimampianina zay de miarabanao de mampirisika anao de mankahery anao ao anatin'ny fanaovana ny fampihavanam-pirenena fa de zay Virapin groupe de tena zay de zao ohatrany hoe de tena le misy solelaka par excellence mihitsy zany le fanambarany atao hoe Virapin raha mamonjy soa zay le tena malaza azy hoe perfidie manko de le hoe traîtrise zany famadiana tena hoe mamadika perfide zany ny adjectif qualificatif mamaritra azy sady dégoûtant no mahatohina zany révoltant zany écœurant dégoûtant révoltant tout ce qu'on veut le fihetsika tahaka ny endry Virapin Ramamonjy nefa zany Virapin Ramamonjy soa zany nge de Andry Rajoelina na olona zany Virapin Ramamonjy soa zany nge lana tsy ny lana fondro e fa mpiasa ny etra tsotra ne zany Virapin Ramamonjy soa zany tamin'ny tolom-bahoaka eritreretintsika zany hoe namono tena tamin'le tolom-bahoaka izany mba tafiakariny tao anatin'ny fitondrana na tafidirany tao anatin'ny cercle ny pouvoir tamin'izany fotoana izany za témoin zany satria namana moa Virapin Ramamonjy soa niaraka ny tolona teny amin'ny 13 mai mihitsy niaraka ny tolona teo Ambodizatovy mihitsy mbola any aza misy sary angambany za izy Roly Soava sy namana hafa tamin'izany fotoana izany niarany joro teo mihitsy teo Ambodizatovy ny resaka eo ilazana hoe tena olona ny tolona de le olona tena hitanao mazava fa mamadika an'ilay tolona azafady fa raha nisy antony nanaovana an'le tolona nge de hoe Marc Ravalomanana dérive dictatoriale de le fitondrana am'izao fotoana zao miara-misaika amin'ny Marc Ravalomanana de hoy Virapin Ramamonjy soa mandany vola be ao anaty gazety hoe bravo monsieur le président tena manohana anao izahay inona zany ny antony soroanao teny Ambodizatovy tamin'ny fotoanandro ny tamin'ny 2009
nefa ianao nahafantatra tsara fa nanala ny Marc Ravalomanana ny hetsika zay natao, miala tsiny, miala fondro, miala saloy fito mihitsy amin'ny Viraparamamonjy fa tena choquant le matafitohina, le perfidie, le traîtrise, le famadihana zay atao. De tsy tahotra tsenatra zany satria manantena ho ministra, manantena azy toerana ministra nge, de tsy tahotra tsenatra de manao communiqué en gazety tena mipopoka mihitsiny. De adino daholo le hoe na olona anao de le transition natao ministra ianao tamin'izany fotoana izany, ministry ny fanatanjahantena ianao tamin'izany fotoana izany, tao anatin'ny transition. Raha izay aveo ianao natao député tamin'ny anarany mapara, ary Andry Rajoelina niantoka ny campagne anao tamin'izany fotoana izany, tamin'ny anarany mapara. Mbola talohan'izay ianao natao consul général la Réunion. De gaga ny tena ao anaty lisy, tena gaga, tena inona ny zavatra hitanao. Tena moa mbola tany avelany tamin'izay fotoana izay fa de gaga hoe jereo ange le sarin'ny HM nanao kongresy. De tonga saina mihitsy fa de Viraparamamonjy mikravaty mangamanga miaraka amin'ny saina kely, tena izy ny HVM calife à la place du calife. Dre rôle mihitsy fa manao kravaty mangako. De ina indray de tonga zany rapitsoka hoe io nge lalàna n'le fanaovana politika nge la roue tourne, ny kodiaran-tsarety io de tsy maintsy mihodina io, ny ambony lasa ambany, ary lakalaka le fiainana zay ny lalàna ny fanaovana politika. De raha mipitso ianao zany zao de hoe na tiana na tsy tiana, ndao ataotsika hoe 2 mandat mihitsy ary le fitondrana amin'izao fotoana izao, na oviana na roviana tsy maintsy miala eo amin'ny fitondrana le mpitondra amin'izao fotoana izao, tsy maintsy miala eo le mpitondra amin'izao fotoana izao. De indray zany moramora ary Viraparamamonjy sosiny Maron Jean de Deux sy Julien Reboza sy ny tara, moramora de andeha hivadika moramora atao amin'le mpitondra fanjakana vaovao indray. Ko ty ary raha ohatra ka ny ekipan'ny Andry Rajoelina na Andry Rajoelina ny tonga eo raha mipitso, de indray zany ianao fandeha hoany hoe de anao communiqué en gazety indray, miara-miasa indray tsika monsieur le président Andry Rajoelina. C'est dégoûtant araky ny fanambarako teo. Tena mahamenatra hoe zany moa le fanaovana politika atsikako. Zany no fanaovana politika atsika eto. De tena mahakamo koa de zao, c'est comme si on ne méritait que ça. Ohatrany zay ihany mba mendrika atsika, de reo olona reo foana, de reo olona reo foana, fa le olona mba miezaka manao politika madio, loyal, avec éthique. De tsisy miraharaha satria tsy mahay mamadika palitonga zany. Tsy mahay mamadika palitao sady tsy mahay milalao an'le perfidie ny teneniko anareo teo. Mahatohina, tena tonga saina mihitsy ianao, fa za koa aloha de hiteny ihany zany, de hiteny mivantana mihitsy hoe ka mahay an'le pombany Andry Rajoelina sy Andry Rajoelina koa nge zay. Ka raha zay koa ny tsy andraisan'ny lesona amin'ny manaraka hoe mba zay olona fidèle niaraka taminao teo, zay olona loyal niaraka taminao teo ny raisinao, fa no hitanao rehefa aveo fa tsy hoe zay opportuniste tonga indray, zay mahay mamadika palitao tonga de entouré-vanao. Zany ange ny erreur-ny Andry Rajoelina tamin'izy nitondry, de mbola tsy hay andray lesona amin'izany ihany ve amin'izao fotoana izao. Ohatra ny hitenenantsika hoe ery Rajaonarimampianina ve de tsy hay andray lesona amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Hoy efa nahadiso atsika le fanendrena le prime ministre natao lakalaka fa tsy nanarahana le 2,7 de zao ianao ve de mbola tsy anaraka an'izany ihany. De anao fahadisoana indray, de instabilité politique eto foana ny iainantsika satria mazava nge aza donoina ninina teneninao, mety tsy abotira nge ny démarche an'le plateforme mitsangana hoe andeha hanolotra anarana prime ministre io, mazava ho azy fa kely ny chance anendreny Rajaonarimampianina zany fa zao stabilité politique ny tadiavinao. Rehefa stabilité politique zany tadiavinao, manana adversaire féroce ianao zany sady coriace en face qui s'appelle la plateforme efa ahitana andreo le manana ny tanjany eo amin'izay fanaovana politika izay eto amin'ny firenena, io ny adversaire anao de manantena stabilité politique efa ianao. Aiza koa moa ny eritreretanao stabilité politique avec inona moa izy teo inona reny filazany antokony ery Rajaonarimampianina non ny filazany antokony Marc Ravalomanana zany tsy haiko na tiako Madagasikara na mouvance Ravalomanana. Zay ve ny olona miara mitondra aminao de mieritreritra anao fa hanana stabilité, miainga ao anatiny aloha ny fifamonoana.